Andeha ho jerentsika kosa eto ny lafiny ara-tsosialy atao anatin'izy izao vaovao izao isan'ny mbola olana goavana mipetraka eo amin'izay sehatra ara-tsosialy izay moa ny ady tany eto amintsika ho toa n'ilay raharaha ady tany eny amin'ny fokontany Anosizatsy ho andrefana voalohany ary dia nampanatsony ny teny anivon'ny brigady kriminelle eny Anosy androany maraina ny filoha nasionaly ny vovonana afary malagasy. Rotsy rakotiny ireny sisy mamy rasoanaivo no mitatitra an'izay. Noho ny resaka fanotorana tany teny amin'ny fokontany Anosizato andrefana voalohany no nampanatsona ny filoha nasionaly ny afary malagasy teny anivon'ny brigadiny Heloka Bevava teny Anosy androany maraina. Fanazavana ny momba ny zava-misy marina no isan'ny nampanatsona azy teny atoerana. Raha tsy aivina dia ny faha-4 ny volana Jolay lasa teo no nandefa taratasy teny anivon'ny fitondram-panjakana dia ny filohan'ny tetezamita, ny ministeran'ny polisy sy ny zandary ny vovonana afary malagasy mba hijery ny zava-misy ny tranga eny amin'ity fokontany Anosizato andrefana ity izay tsy manara-dalàna ny fanotofana tany eny atoerana sy ny fananganana tamboho rehefa 20 metatra. Nampanatsona arak'izany ny mpitarika ny vovonana afary malagasy anazavany zava-misy. Ny antsonanay ety amin'ny brigady kriminelle moa zany dia baiko avy any ministre ny polisy pirenena mahakasika resaka fanatotorana tany izay ataona teratany karana anankiray ao amin'ny faritra Anosizato iny izay misy ihany koa tamboho hatrany 20 metatra napikaikaiky amponiny ka midera manokana ny polisy pirenena zany izay ministre polisy pirenena satria maro ambaratonga pahefana izay nanolorana ilay taratasy fa zareo nandray ny andraikitra satria tena loza mitatao ary manodidina 6 miliara anoany tombatomba n'ilay asa nefa dia tsisy taratasy fahasambon-dalana nakely arany ary nimba-ponina dia nandefa taratasy tamin'ny ambaratonga pahefana moa zahay dia zao nandray andraikitra zao zany atao amin'ny polisy pirenena. Ayahin'ny vovonana afary malagasy arak'izany mety isian'ny olana eo amin'ireo vahoaka mahakasika ity raharaha fanotofana tany sy fananganana tamboho tsy manara-dalàna ity ary efa nametraka fitoriana fiandry izy ireo raha toa ka misy zavatra manjoa ireo mponina eny amin'ny toerana io. Marihana ihany koa fa manodidina ny 580 ireo tokantrano ireo izay manana tany izay tafiditra ao anatin'ny tamboho izay naorin'ireo vahiny ary misy amin'izy ireo ihany koa ny terena hivarotra ny taniny.